Andriamanitra tomponay indreto izahay miara manondrika ny lohanay manaja anao satria Andriamanitra ianao. Andriamanitra tomponay fa rainay koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ny fahasoavanao dia afaka miantso anao hoe rainay hoe zahay. Mankasitraka anao zahay manome an'izay fahafahan'izay ho anay. Indrindra napisy ny ankohonana, iresaka ankohonana be zay tsika androany Jesosy mankasitraka anao ny amin'ny ankohonanay tsirairay ny amin'ny fisinay mihitsy fa nataonao nipotra avy tany anatina fianakaviana anankiray zahay ianao raha teo ilay Andriamanitra rainay Andriamanitra ny ankohonana mihitsy ianao amin'ny tian'ity tompo manasa anao zahay hikasika anay amin'ny fahamarinana ny teninao. Manasa anao zahay Jesosy tena hanokatra ny masonay ny fanahinao masina amin'ny alalan'io teninao io. Atonga anay ahita izay zavatra mety tsy mampandeha ny fiainan'ny ankohonanay ary ahita koa ny solution anao Andriamanitra avy ao anatin'ny teninao. Mankasitraka izay ny amin'ny tantaran'i Davida izay tena misy lesona mafonja afaka raisinay efa herinandro maromaro zao dia androany izay Jesosy te hiteny tsotra aminao hoe mangetaetanao ny aty anatinay. Mety misy zavatra misamboaravoara be any anatinay any fa mangataka izay omenao fifantohana hampanginina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay feo manelingelina avy any anatinay mety avy any ivelany koa fa ho tafafantoka tsara zahay ary ho heninay mihitsy fa manatrika anay ianao dia ho raisinay ilay teninao mampahery tsy mampahery fotsiny manitsy ny dianay manazava anay mahatonga anay afaka miala amin'izay rehetra aizina ao anatin'ny fiainanay. Tonoinay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Fiainan'i Davida zao mbola tohizantsika efa herinandro maro nanomboka tamin'ny volana avril tsika ny resaka ny Davida dia mbola manohy an'i Davida ihany tsika efa nampatsiahivy ny rahavavy Fanja teo le lohahevitrintsika ao anatin'ity taona 2024 ity tsika miresaka ny amin'ny hoe ho antsy Kristy tsika asianao le Koritianina 2:2-5:20 hoe fa antsy Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Mitanjotsika asianao zany dia hoe antsy Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Ho inona hoe zany tsika asianao? Ho antsy Kristy ho an'Andriamanitra. Asa donona tsy antsy Kristy ho anao zay mila tadiditsika tsara fa tsy rehefa manao zavatra tsika tsy ny ilantsika sitraka amin'ny olona ny zavatra tediavintsika fa hoy ny tenin'Andriamanitra raha mbola mila sitraka amin'ny olona tsika dia tsy azo antsoina hoe mpanompon'i Kristy araka ny Galatiana 2:10 fa antsy Kristy ho an'Andriamanitra. Ny tanjontsika zany dia ity ny olona rehefa mahita tsika dia maheno hoe misy fofona Jesosy any amintsika, manitra Jesosy tsika mety ho an'ilay olona koa mety maimbo tsy ferana mihitsy zay le ao amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe hanitra mitondra fahafatesana ho an'ny olona sasany, fahafatesana ho an'ny fahafatesana. Rehefa tsy te hiova amin'ny fiainana izy dia mahasosotra azy na ny fisinao fa ohatrany tonga dia manameloka azy zany fa tsy manahy. Sahi foana ihany mijoro. Tsika zany ilay tanjontsika ho kristianina samy mitondra ny antsy Kristy ka ny tanjontsika dia tonga an'Andriamanitra hiteny any an-danitra any hoe rehefa mahita anao miaina izy tamin'ity 23 juillet ity dia misy fofona any an-tsaiko any zany ohatra misy fofona avoakantsika rehetrarehetra. Za zany tsy miteny an'ilay fofoka any amin'ny kiraronao na le zavatra hafa fa misy fofona ara-panahy avoakantsika dia nitanjona hoe manitra ny Jesosy ianao. Ny olona manitra ny Jesosy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Dia izay ny ianarantsika ny fiainan'i Davida satria Davida araka ilay asan'ny apôstôly 3:22 no ambaran'Andriamanitra hoe olona araka ny fon'Andriamanitra. Dika zany raha te ho manitra Jesosy dia za zany te hanaky hoe Andriamanitra ampianaro raha hoe za amin'ny Davida zany fa maninona izy ny atao hoe olona araka ny fonao. Dia ao anatin'ilay tohan'ilay asan'ny apôstôly hoe izay hanao ny sitrapoky rehetra. Ay moa izay ilay an'Andriamanitra hanao ny sitrapoky rehetra, sitrapon'Andriamanitra rehetra. Izay no fohitany tany anatin'ny Davida. Mamerina kely tsika satria misy mety mbola zay vao hiaraka amintsika ao anatin'ny fiarahana dia mamerina kely tsika hoe ny dikany hoe olona araka ny fon'Andriamanitra tsy hoe olona tsisy kianina mihitsy.
Tsy izay akory ny devoly izay faly mangalatra ny fiadanantsika dia manipy atsika ny hoe izany ny olona araka ny fon'Andriamanitra. Ny devoly tamin'ny manameloka atsika rehefa misy zavatra miseho. Ny fanamasina tamin'ny taonantsika eo amin'ny fibebahana. Fa ao anatin'ny tantara amin'ny David tsika nahita tsara hoe ay moa David ity mampimehotra atsika senao ihany. Ary ao anatin'ity zavatra ianarantsika androany ity tsika hijery an'izay mihitsy fa nisy zavatra tena nisy cafouillage be ny fiainan'i David. Ary resaka ankohonana izay problème izay. Fa ao anatin'io andao aloha tsika hitarika anao kely hisaina tsara hoe mazana mihitsy mampatsiahy anao an'io rehefa tafaraka tsika. Aza adinoina fa eto an-tany miady ho atsika senao rehefa mandeha ny fiainana, mandeha ny rotorotom-piainana rehetra dia mahatonga atsika tsy mahatadidy hoe ay moa natsoan'Andriamanitra tsika senao ty ho mpiady ny ady tsara ny finoana. Tadidinao ve zany? Izany tenin'Andriamanitra tenen'ny apôstôly Paoly zany, miady ny ady tsara ny finoana. Le izy nge le miady ny ady tsara tsy rehefa volana septambra raikitra ny tafika masina dia amin'izay ianao miady ny ady tsara ny finoana. Tsy izay ihany fa le andavanandronao mihitsy dia ianao indraindray lozanao miady amin'ny fiainana nefa tsy ny fiainana ny ediavana fa miady ny ady tsara ny finoana. Dia mila tadidintsika tsara ny Efesiana 4:9. Eto tany miady tsika, inona ny ataony nga fahavalontsika, ny lohan'ny fahavalontsika dia nga Satana. Izay na tiantsika na tsy tiantsika dia misy ny devoly fa aleo tsika manaiky mino. Satria rehefa tsy manaiky mino tsika dia lasa forfait tsika amin'izany. Lasa hitanao le forfait rehefa tsy miakatra ambony terrain ny mpanao match amina ohatra hoe hanao baolina dia efa resy izay. Dia indraindray tsika lavintsika ny fotsiny fantatro fa ianao piano RVM mandika ny azonao an-tsaina tsara fa eto tamin'ny ady tsika. Indraindray fotsiny tsy tadidinao fa androany ampatsahivina anao. Satana io tena inona ny ataony? Arak'ilay Jaona 10:15 tenenin Jesosy hoe mitady hangalatra, hamono, handringana. Ary ianao le tedaviny, asa raha azonao an-tsaina fa ianao no ao anatin'ny cible ny devoly. Izay devoly tsy misy fahavizanana mihitsy akory. Izay devoly tsy misy efa lela zay ko anao iny tsakana hoe posy zany le fanao tsika. Tsy haiko ianao zany na mpanao fanenjika taloha fa za manao hoe posy rehefa tady ho tratra dia ataoko hoe posy fa tsisy posy amin'ny devoly amin'ilay fotoana mampatonga anao tsy tafahambiny iny mihitsy izy no tamy. Mila miresaka an'izay tsara tsika alohan'ny hidirantsika miloha hevitrintsika androany fa satria tena fetsy ty devoly ity. Ny tanjony fiainantsika mangalatra, mamono, mandringana. Zay le tedaviny. Ina tsara ny zavatra anankitelo ataon'ny devoly amintsika senao: mangalatra, mamono, mandringana. Mangalatra ny any anatinao fa tiliany tsara hoe inona ny zavatra mahasambatsambatra anao ty. Efa veriko aminao trany iny hoe raha mbola misy toyany ianao no hoe sambatra ra. Ianao zany sao sambatra ra maninona? Sambatra ianao rehefa manambady amin'izay? Sa sambatra ianao rehefa miteraka? Sa sambatra ianao rehefa vita le mémoire anao? Sa sambatra ianao rehefa ohatra ka mba matevitevina ohatran'izay ny vola raisina rehefa mba miakatra le vola ny ampiasany? Lazaiko anao fa raha mbola misy toyany foana izay sambatra izay tena tsy manozona anao akory fa izay ny réalité amin'ny fiainana, izay ny zava-misy. Fa raha vao fantatry ny devoly ny sambatra rahanao dia angalariny iny angalariny iny ataony izay tovitra ny tonga teo amin'ilay toerana ihany ianao fa ohatrany mbola tsy sambatra ihany indray nanambady ianao dia ohatrany efa nanambady dia rehefa tonga teo indray dia miteny hoe rovinako ty vao maty, loza, lalina be. Rehefa mananjanaka indray ianao dia rovinako ty vao hanambady ihany. Na alefa ry amindrineny toanareo ary foana izy aloha fa tena tsy laitra ilay miara-miaina aminy, tsy haiko. Fa mila azonao fa mangalatra, mamono. Tsy mamono afaty ianao nge ny devoly fa tsy manana zo izy fa mamono an'ilay fiainanao izy mahatonga an'ilay fiainanao tsisy fiainany.
dia verifienao tsara zany hatraizany mety ho zavatra lasa mahazo laka amin'ny fiainanao ty devoly ty. Raha ohatra ianao zany zao isan'le oatra taloha, za tena lazaiko anao mihitsy hoe ohatr' zany taloha na dia 9 taona ary nandray an' Jesosy efa niaraka tamin' Jesosy fotoana lava, fa fotoana lava re olona tena niaina ao anatina ataontsika hoe dépression mihitsy azonao zany loza zany, fa tena tsy mahafinaritra amin'ny fiainako, fa reraka foana mandreraka daholy. Dia le izy koa en plus rehefa kristianina ianao dia vao maika loza, satria tsy maintsy mila mampiseho, indrindra hoe kristianina sady miteny amin'ny radio gravy tsy maintsy mampiseho hoe ohatra ny en forme miravantsika rehetra, nefa ianao tsy en forme, vao maika ianao tena reraka fa lasa misy fiainana hafa. Tena ny vonoany devoly tamin'izany, fa tsy mahazo atsony efa taona maromaro zay, fa tamin'ny 2014 zany nanomboka nanapa-kevitra tsy mahazo atsony io devoly io. Ary ianao androany tiako anao an'izay fanamby izay mihitsy hoe aza vela mahazo anao hamono anao zany miaina fiainana. Ahoana ny ahafantarako hoe miaina fiainana? Makafy ny fiainako ianao ve zao makafy ny fiainanao? Talohan'izay 2014 zay za tsy nakafy fiainana mihitsy misy fotoana ihany matsiro ny fiainana, rehefa mahafinaritra ny fiainana dia mahafinaritra ohatranao ihany, fa tsy zay le an'ny tompo le amin'ny tompo stable tsara. Zay le mahita tory eo anaty tafiotra, zay le Jesosyntsika zay le fiadanana tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Tiako amena fanamby mihitsy ianao mipetraka eo hoe aza atao zavatra hoe bon zany aloha ohatra ny efa henoko lazainy tiana foana na zany fiadanana. Misy olona mifampiaraba, misy karazana fiangonana tena mifampiaraba dia zay manonona fiadanana, dia indraindray misidina fotsiny. Fa angalary ny devoly zay dia aveo ianao ny feraparanao mbola tsy nivoaka fa ianao faty mandehandeha. Zay betsaka ny olona hatrampino ohatran'izay. Tedavy ny devoly mandringana. Ary io le ataony devoly à travers ny famille ao anatiny amin'ny alalan'ny ankohonana. Ny ankohonana nge ny zavatra kely indrindra eto ambonin'ny tany izay iasan'Andriamanitra. Fa ao koa ny tena fanapotehana. Androany tsika hijery manokana an'izay fanapotehana nataony devoly. Tedavy ny devoly dia aringana. Génération ny dadabe ohatra, tsisy vady ny vehivavy ao, na niteraka tsy nanambady bebe, dia gaga ianao fa hizanaka aty, teraka tsy manambady koa hizanaka, dia ianao koa aty sady misy fiororona ianao, teraka tsy manambady koa, lasa mieritreritra fa ahoana ary? Zay mihitsy le tedavy ny devoly hiditra ao anatina cercle, ao anatina tandrimo ao ianao dia mihodinkodina zay mihodinkodina nareo menakavy. Ianao amin'io tokony maka ny tany-kanananao, tsy voarainao mihitsy le izy. Fa hodikodin'ny devoly ary matomboka ao anatiny ankohonanao zany. Ao anatiny ankohonana. Finona fa le mampideprime tamin'izany ange resaka ankohonana, fa fiainana ankohonana, fiainana fianakaviana, zany hatrany. Ary amin'ity androany ity tiako omena fanamby ianao hoe tapitra androany. Fa tsy hotohizantsika hoe atao ahoana dadanay moa ohatr'izao ko ianona moa, tapitra eo aminao. Rehefa ianao no manapa-kevitra hoe tsy angalary ny devoly zany tsondra anga amin'ny fiainako, dia miasa amin'ny tompo. Azadinona fa amin'ny tany miady tsika, io devoly io dia mampiasa ny fomba fiadin'ny devoly mampiasa an'izao tontolo izao izy. Mampiasa an'izao tontolo izao izy hanitona atsika, hahatonga atsika sy ianao ho fahavalon'Andriamanitra. Fantatrao tsara ny Jakoba 4:4 teny tena mahavariana be, fa tsy maintsy vakiantsika dia tsy maintsy henona amin'ny teny hoe tsy fantatrareo va. Fa ahoana hoe ilay tenin'Andriamanitra? Fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ka zay te ho sakaizana izao tontolo izao, matanjaka be ilay teny, dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ianao ngamba zao raha mpananganako tanana hoe iza aminareo no te ho fahavalon'Andriamanitra, dia iza kosa tsy possible. Nefa impiritsika sy ianao voatariky ny devoly, tsy fanainitsika akory, tsy tonga saina akory tsika, aika tsika ty tonga fahavalon'Andriamanitra. Satria ahoana?
lasa misy fitiavana n'izao tontolo izao any amin'ny fiainantsika. Mampiasa n'izao tontolo izao io devoly io. Ny zavatra ataony devoly izao zany izao ny hitantsika eo amin'ny tany miaditsika ny fahavalo hiadiavantsika ny devoly izay mampiasa n'izao tontolo izao. Dia mijery an'ireto tenin'Andriamanitra anankitelo reto tsika. Izao ilay tenin'Andriamanitra vakiako aminao amin'ny Jaona 1:2 andiny 5:12 sy 6:40 hoe aza tia izao tontolo izao sy izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao aminy fitiavana indray. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba an'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao indray zany inona ny kitian'ny devoly ao anatiny? Kitian'izay zavatra mandranitra ny nofontsika. Ataon'izay kitiana ny zavatra mandranitra ny nofontsika satria ahoana? Jerentsika amin'ny Romanina 5:5-9 izao ny tenin'Andriamanitra ao. Izay mila patsahivoko anao fa ny devoly dia mahay tenin'Andriamanitra. Fantany tsara hoe aiza ny stratégie rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao. Fantatrao moa zany fa rehefa ao amin'ny Jesosy tsika tsy manana zo amintsika nge ny devoly efa resy nge io devoly io efa fahavalo resy fa juste ny zo ananany izay omentsika azy. Izay omentsika azy ihany ny ananany. Dia ny olana nefa tsy tonga saintsika fa omentsika fahefana izy. Ahoana ny fomba ataony? Mandranitra ny nofontsika izy. Eo amin'ilay izao tontolo izao. Izao ilay teny amin'ny 5:5 hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatra ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatra ny fanahy. 5:9. Fa ny fihevitry ny nofo dia ahoana ary hoe? Fihevitry ny nofo ahoana hoe ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 5:9. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Tsaronao ilay Jaona 10 teo. Ilay Jaona 10 teo manambara hoe ny ataon'ny devoly ozy Jesosy manambara amintsika dia mangalatra ny fiainantsika. Mamono atsika. Ka satria izy tsy manana zo hamono atsika dia atariany zany ny nofontsika. Tsika ihany azonao an-tsaina moa fa tsika tinge tena adala mihitsy. Tsika ihany no mamono ny tenantsika. Satria rehefa ny mandeha amin'ny nofontsika dia mitondra tsika mandeha amin'ny fahafatesana izay. Fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao zany tamin'ny daty nanoloranao tena ho an'i Jesosy iny. Fantatrao hoe nitsangana ho fahavalon'ny devoly ianao. Dia amin'iny zany izy nitsangana ho fahavalonao ka ny dikany ataony izay ahatonga anao tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa kristianina akory ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra ho azy. Tsia. Fa raha tsy mandeha amin'ny fanahy tsika fa tonga antsika rehefa avy eo tsy tafa manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tia nofontsika ity zany dia mirona ho azy amin'izay tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izay. Jakoba 2:2-4 dia izao ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy vakiantsika hoe fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filany sy fitahany izy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Fantatry ny fahavalo tsara ny processus, ny zavatra mampandeha. Ianao ange tsy ho ambanany amin'ny forsa be ianao zany satria indraindray amin'ny hoe endrika devoly zany dia misy tandroka be dia misy rampy dia mitana forsa. Izany ilay endrika any an-tsaina. Dia tsy hoe ambanany ianao hoe manota aho ianao anota raha manao an'izany izy. Tsy anota mihitsy ianao. Fa mamitaka nge izy mamitaka izy. Efa niteneniko anao tamin'ny farany hoe izany manota zany nge ataontsika ao anaty farangososina. Mahafinaritra nge zany. Mahafinaritra. Matoa ny olona manota dia misy zavatra heniny ohatran'ny tsara. Fa izay ilay ataon'ny devoly mitarika anao eritreritra hoe ohatra tsara nefa ianao ka efa any amin'ny kodidida any ambany any. Toy izantsika. Dao hiresaka amin'ny David tsika sy ianao ary. David tena nahita fahombiazana izy. Tamin'ny mahampanjaka azy efa miditra any amin'ny Samuel faharoa moa tsika sy ianao anatin'ny fandiniana. Nahazo fahombiazana be mihitsy izy tamin'ny adiny teo amin'ny fahavalo manodidina azy. Hitantsika ny succès tena hoe nandresy Davida.
Fa hitantsika ihany koa tamin'ny herintsika nianatra an'izay hoe lavon'ny fakam-panahy Davida. Fa izao nefa rehefa nibebaka izy dia niverina nandresy indray izy. Izay hitantsika tamin'ny Samoela faharoa 1:20 sy ny 2:20. Ny zavatra hitantsika nefa dia ity, namela fakamangidy nanapotika ny nanapotehany fahavalo ny fiaina tokantranony Davida io. Misy fakamangidy tany amin'ny tany, dia androantsika hijery an'izay resaka fakamangidy izay nanapotika, tena potika ny fiaina tokantranony. Aty amin'ny manodidina ivelany izany ao fiainan'i Davida, tena misy fahombiazana be. Fa tao anatin'ny tokantranony tao potika ny tokantrano. Mety miresaka ohatr'izany aho zao dia mety betsaka amintsika manaraka ankehitriny no mety manongy tena any anaty any hoe za tokoa zao tsy fantatry tolona mipetraka eto amiko eto. Fa be dia be ny mpanompon'Andriamanitra, tena betsaka. Aty ivelany ao am-piangonana any amin'ny fikambanana misy anao, wow! Tena mahavariana ny fahombiazany mahavariana ny dindomeny, ny influence ataony amin'ny manodidina. Mety ianao ao anatin'izay. Fa rehefa mody, zavatra hafa ny film any an-trano. Fa rehefa ny ao an-trano ny resaka, dia tsy hay mihitsy hoe ahoana, fa dia ohatrany mahakizitina daholo fotsiny ao, dia le ao tsy mahatamana. Na le ao tsy mampatamana. Misy olona betsaka ohatr'izany hoe any ivelany izy mahafinaritra be, fa rehefa tonga ao an-trano dia manontany tena mihitsy ny ankizy sy ny vadin'ilay olona hoe fa ahoana ianao ny rehefa any ivelany dia miresaka tsara, fa rehefa ao an-trano dia ohatran'ny biby be masika. Androantsika isaina fa i Davida, hay ve Davida ilay olona araka ny fon'Andriamanitra ka nanana problema ohatrantsika sy ianao koa fa zany tena presque isa-tokantrano misy zavatra sahala amin'izany. Fa androany ianao zany na tsy mitompo eto amin'ity toerana ity mba hianatritsika hoe aza vela isy fakamangidy mamotika ny ankohonanao. Aza vela isy fakamangidy mamotika ny ankohonanao. Izay ny lohahevitra ifampiresantsika miainga amin'ny Samuela faharoa 7:20 hatramin'ny 7:20 no hodiniantsika ao anatiny, dia mazava ho azy fa tsy ho vakiako tsirairay ilay toko satria betsaka izany, efa toko anakeniny izany fa manentana anao tena mahasoa vakio any an-trano misy passage mety ho raisintsika tsikelikely eny antsefatsefany eny fa ny toko 7:20 hatramin'ny toko 7:20 misy an'ilay hiran'le mpihira mpiteny amin'ny teny frantsay malagasy zay, dia zao ilay lohatenin'ilay izy hoe scandale dans la famille, loza tao amin'ny fianakaviana. Zay mihitsy raha tenina zany dia loza tao amin'ny fianakaviana, zay ilay niseho tao anatin'ity toko 7:20 hatramin'ny 7:20 ity. Fa nosoratan'Andriamanitra ato anaty baiboly ho hitantsika aty amin'ny 3 taona aty aoriana, ahafahantsika sy ianao maka lesona, ahafahantsika hoe ay moa Jesosy tsy averina izany, tsy averina ny zavatra hitantsika fa tsy nety. Ndao anie jerentsika aloha ny endrika fahampotehana teo amin'ny fiainan'ny ankohonan'i Davida. Miainga any amin'ny Samoela faharoa 7:20 tsika. Endrika fahampotehana teo amin'ny fiainan'i Davida. Teo amin'ny fiainany moa fa fiainan'ny ankohonany. Mbola ho resantsika rehefa avy eo ny fiatombohany izany hoe aiza mila mitady an'ilay fakamangidy fa tiako ho hitanao aloha izao ilay endrika fahampotehana. Inona rehefa jereny aty ivelany dia inona ilay fahalovana hita ao. Samuela faharoa 7:20 andiny voalohany hatramin'ny 7:20 nahitantsika any Aminona. Aminona izany raha avako ny lahamatoa an'i Davida izany. Lahamatoa. Fa lahamatoa izay nisy problema be mihitsy izy sy ny ranofony le nofony, nisy olana be ny nofony fa netiny filana izy. Inona no nataony tsy nahafehan'ilay filana izy, miteny izy ao amin'ilay andiny voalohany hatrary amin'ny
Vakiko kely aminao fotsiny ange ny sasatsasany no ny afaka izany dia nisy toy izao i Absaloma zanaky Davida nanana anabavy tsara tarehy. Tamara no anarany. Ary tia azy i Aminona zanaky Davida. Na dia izay fotsiny ara dia efa kafoy azy. Zanaky Davida fa atsy anabavy ny Absaloma dia satria ny problema nanambady maro nga Davida. Fantatra hoe firy ny vadiny Davida, maro mihitsy ny vadiny. Dia mbola manana vady tsindrano ary izy, concubine. Vady tsindrano izay tena maro. Ny anaky folo fotsiny zao nefa ho tany saina rehefa miampita ry amin'ny toko 20 tsika sa fa firy dia ho hitatsika. Fa zao ny olana tamin'ity inona zavatra hitatsika? 2 i Aminona nalahelo ka matiny ihany no i Tamara anabaviny fa virjiny izy ka sarotra tamin'ny Aminona no naka azy. Fa azafady, le tapany farany tamin'ilay 2 voalohany teo hoe Tamara no anaran'io vehivavy tsara tarehy io ary tia azy Aminona. Tia azy. Ohatran'ilay film pisy amin'izao fotoana izao hoe je t'aime, psy, je t'aime. Tsisy je t'aime mihitsy ny ireny, tsisy je t'aime mihitsy fa zavatra ny tiany lazaina hoe mila anao Zay zavatra neny Aminona teto. Nentin'ny filany tsy nafehan izany izy dia nanolana. Zay ilay tantara amin'io toko 17 naolany violent tsotra zao ty ramatoa kely ty. 7 sy ny 20 dia hitantsika ny fahampitehana tao anatin'io. Fahampitehana tao anatin'io lasa feno ratra anaty. Tena potika le tovovavy kely. Hitanao eo amin'ny hoy izy hoe nasiany Tamara lavenina ny lohany sady notriariny ny akanjo lava izay ny akanjony dia ny lolotanany sady ny tomany ny dradradratra teny am-pandehanana. Dia hoy Absaloma nadany taminy hoe efa tany aminao va i Aminona nadanao? Mangina ihany aloha ranabavy fa nadanao izy fa aza malahelo noho izany. Alamilamina fotsiny le izy zany rehefa alamilamina ohatr'izay le fandehany. Ohatrany hoe tsy maninona dia inona ny fiafarany fiainany i Tamara ka dia nitoetra tao an-tranon'ny Absaloma nadany Tamara ary sady ory. Nisy ratra be tany finna moa ny mahatonga le fiainana eo amin'le zao tontolo, tsy zao tontolo zao fotsiny fa eo amin'le fiarahamonina misy atsika ao anatin'ny fiainany ankohonanao nge. Indraindray tsika gaga hoe fa maninona ary ty zanako ty manondrana be ohatry ty fa maninona no lasa gaga tsika mijery tafajery tampoka amin'ny MP-ny eo hoadray ary to lasa manao sipa be ty nefa mbola vao 15 taona. Any misy zavatra mangidy any fa ory, misy fahoriana mandeha tao anatin'le ankohonana fa ny sarotsaromana le izy. Samuela faharoa toko 17 ihany hitatsika ny 2 sy 7. Ny zavatra niseho i Absaloma nakaala nandritra ny 2 taona angarangidina rehefa vakinao io. 2 taona Absaloma nahita ny Tamara izy dia miteny hoe aza miteniteny tsy manino mangina ihany fa au fait izy any anatiny ihany izy hoe taoko mahalala iny Aminona iny. 2 taona izy nikonkonina an'ilay izy foana nefa rany dia mifakahala ao anatin'ny ankonana. Izany rehetra izany aseho atsika mba hatonga atsika ohatran'ny fitaratra ny tenin'Andriamanitra. Ohatran'ny fitaratra dia ahitantsika rehefa mijery fitaratra dia hitako hoe hoadray ve misy saribao ty androko ty fa ohatran'izay ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe hoay Jesosy aty amin'ny ankohonako misy zavatra ohatr'izany misy fahampitehana. Mila manao diagnostika aloha tsika, mila mijery ny hoe inona tsara aloha ny aretina ny zavatra miseho. Miditra any amin'ny Samuela faharoa toko 4 tsika ny endriky ny fahampitehana tao amin'ny ankohonan'i Davida. Rehefa namono any Aminona i Absaloma dia nandeha nandositra izy. Dia lasa tafasaraka, lasa nandositra tany amin'ny tanànan'ny dadabeany izy. Dadany mamany avy any Gesora mantsy, zanaky ny mpanjakan'ny Gesora ny mamany Absaloma vadiny Davida. Dia nandeha nandositra tany izy. Misy fisarahana, misy ady mangatsika. Raha jerentsika ny Samuela faharoa toko 4
ny zavatra hitantsika ao i Joaba lohan'ny tafiky Davida no mitady ny hevitra satria Davida sy Absaloma tsy mifampiteny. Misy ady mangatsiaka ao anatiny ao. Moa tsy izany ve ny zavatra miseho matetika ao amin'ny ankohonanao? Le zavatra mety misy zavatra iainantsika andavanandro mihitsy fa androany tsika miteny hoe tompo tapitra. Raha ny avaty amiko aloha dia tapitra hoe. Fa misy endrika fahampitehana izany dia tsy eo fotsiny tsika hiteny hoe ka atahoany mba potika moa le isiko. Fa Andriamanitra ny restauration manangana indray Andriamanitra. Fa mila tonga saina aloha tsika hoe ay ve tsy normal le. Fa tsy ozy fotsiny tsika hoe misy fotoana tamin'ny fiainako misy fotoana aminay mivady. Misy fotoana lava tamin'ny fiainanay mivady misy ohatra ady mangatsiaka ohatra izao hoe samy tsy te conflit dia tsy mifampiresaka be. Lamina tsara fotsiny. Okay. Zay ny ianao. Dia misy fotoana lava izany hoe za hoe tsy maninona rehefa tsisy miady be aloha satria teo aloha tonga dia ady be mihitsy. Azonao tsaina le izy nge ohatr'izay. Fa kasihan'ny tompo mihitsy kasihan'ny tompo hoe le Romanina toko 2:12 mampianatra antsika tsara ary amin'ny 9:7 ary hoe raha mbola miankina aminao koa izy ndika teny iombonana dia ataovy izay havanana amin'ny olona rehetra. Io nge ravako tsy le olona ao fa hiavana amin'ny président fiangonana zany. Reny zavatra tsara ataovy miasa vela isy miady mihitsy. Fa le ao an-tanàna raha mbola miankina aminao io aloha tsy voatery hoe tonga dia hoe androany ianao zany tapa-kevitra hoe teo ary tsy asiana ady mangatsiaka intsony. Dia tapa-kevitra be ianao. Le izy hoe tsy hainao rery fa izay le tenin'Andriamanitra raha mbola miankina aminao. Tsy hainao zany no loharanon'le vavatrondro tsy akiteniteny fa ianao mahafantatra. Samuela 2:5-7 ny zavatra niseho rehefa misy an'izay ady mangatsiaka izay. Hitanao zavatra niseho ao anatin'io fa tsy voavakintsika ray manontolo moa le izy. Nanaiky Davida ny apodiana ny Absaloma avy any amin'ny Gesora any amin'ny tanin'ny Gesora tany. Ndao ara ozy izy tamin'ny Joaba apodio izy. Fa zao tsara ny teneniny eo amin'ny 4:20. Hoy ny mpanjaka hoe aoka ody any an-tranony ary Absaloma fa aza vela hita ny tavako izy. Dia Absaloma nakany an-tranony ka dia tsy nahita ny tavan'ny mpanjaka izy. Misy fotoana zany misy dingana hoe tairoary avereny hoe tsy maninona. Fa le any anatiny Davida mbola misy zavatra tsy milamina mihitsy dia rehefa izay maninona ozy izy Absaloma no apodiana fa maninona raha najanona tany Gesora ihany raha ohatra ka tsy ahita ny tavan'ny mpanjaka mihitsy nefa raha ny tao anatiny Absaloma. Io nge tsika indraindray miresaka hoe tena nidirany devoly mihitsy le olona. Tena devoly miasa. Fa zao anefa matetika ny 90 isanjaton'ny responsabilité omentsika ny devoly. Fa tsy ny devoly ny responsable voalohany ao anatiny fa isika sy le nofontsika, le zabe atsika tsy mety hokitiana. Ity zany mety hitentsika nidirany devoly Absaloma fa lasa nanomboka nieritreritra fikomiany Absaloma. Ny tenany mihitsy izy hoe izy zao ny antsoina hoe mpanjaka. Ketrehany tsara tany anaty lohany tany. Dia nisy fikomiana niteraka korotana ary niteraka korotana firenena manontolo. Tonga dia korotana total. Nizara roa be. Nitsoaka ary Davida sy nanaraka azy. I Absaloma nipetraka tsara tao Jerosalema. Zavatra kely ange ny fiatombohan izany raha afaka efa tsy tonga dia hoe nisy asany devoly be. Tena manaiky mihitsy hoe tena misy asany fahavalo. Fa mila jerentsika hoe aiza ny andraikitritsika anajanonana an'izany fa tsy ho ataontsika fotsiny hoe roahana amin'ny anaran'i Jesosy dia tapitra. Fa misy andraikitritsika any anatintsika. Samuela 2:9 1:20 sy 3:20 io zavatra mampalahelo be le zavatra niseho fa izany hoe efa nitenenin'Andriamanitra tany amin'ny Samuela 2:2
Inona zavatra niseho eo amin'io toko fahaenina ambin'ny folo io? Nanolontsainany Absalom Ahitofela izay premier conseiller an David fa vokatry le cafouillage samihafa hoe dia lasa izy no nivadika tamin'i David. Dia inona ny fanoloran-tsaina teneniny Absalom? Ndana ozy izy miara matory eo an-tampon-trano loza eo an-tampon-trano manorena lay dia ao vady io tsirairay reo vady tsindrano any dadanao reo. Fa mbaraka nge tsisy ohatr'izany re olona fa zany no natao, zany ny zavatra miseho ary zany le tiany devoly atao amin'ny fiainantsika senao. Alaina baraka ny fianakaviana fa androantsika senao tsy manaiky an'izay tsontsika. Misy an'izay le teny zay ho any amin'le ohabolana ray folo iny tazomiko mihitsy hoe raha toa mipanoty ianao aza manaiky. Te hanentana anao hoe aza manaiky fotsiny an'izany hoe alainy devoly baraka. Fa tsy amin'izay tsontsika izao. Ny endrika fahampitehana any amin'ny Samuela faharoa toko fahavalo ambin'ny folo mampalahelo be le tantara. Maty aloha zany efa maty tary amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo tary tany amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo Aminona Lamatoa. Fa ny amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo inga Absalom indray no maty. Maty tao anaty ady ary tsy vitan'izany fa nisy Israelita betsaka, nisy Israely niaraka tamin'ny Absalom raikitra mihitsy ny ady tao amin'le kriatrala, raikitra ny ady dia olona be dia be ny maty. Fahafatesana. Raha vao mamela faka mangidy tsika amin'ny fiainantsika dia le tenin'Andriamanitra tary amin'le Romanina tary tsisy hevitra. Misy fahafatesana. Averiko aminao tsara fa rehefa miresaka fahafatesana tsika, testamenta taloha ny resahana eto ma tena misy endrika fahafatesana io. Tena maty Gli, maty Absalom, maty ny trobatrobara ny Joaba sy ny mpitana amin'ny mpitana ny fiadiny. Inga Absalom dia maty fa amin'ny fiainantsika amin'izao testamenta vaovao zao tsika senao ve dia hiandry fahafatesana hoe tena hoe misy maty endrasa-paty iny zany, fa misy endrika fahafatesana betsaka izay ataony devoly amin'izao ao anatin'ny fiainany ankonantsika ao. Mandefa fahafatesana izy, mandefa fahoriana izy, tomany be dia be. Zany ao anatin'io Samuela faharoa toko fahavalo ambin'ny folo io, mitomany tsy Davida, mitomany ray ny vahoaka, mitomany dia fisaonana. Zany ange no entiny le faka mangidy manome fahampitehana. Zao zany ny zavatra ataontsika zao, sady ho ataontsika amin'ny fiainantsika. Mety misy endrika fahampitehana hitanao tamin'le fiainandry Davida mianakavy teo, dia ny anjarantsika senao dia hoe ndao hitady ny faka mangidy ary tsika. Tady avy io faka mangidy io fa aza miteny fotsiny hoe atahoana zay moko zafa dia zay vadiko aloha efa vady mampime, zay le dadanay efa tsy fantatra mihitsy hoe izy. Tsy mionona amin'izay fotsiny tsika. Tedavina ny faka mangidy ary mila reglena ny faka mangidy fa tsy hoe eo fotsiny le izy dia eo. Azonao tsara fa misy karazan-kazo ary ny faka mangidy ao anatin'izany. Inona re zao ny karazan-kazo na karazana bozaka izay natondrahanao rano mangotraka le izy, asianao herbicide, mbola iny ihany izy fa mitsimboka indray izy mitsimboka. Ohatr'izany io raha tsy hongotana mihitsy hatramin'ny fakany dia eo tsika. Ndao ary hijerentsika avy any amin'ny Davida any, taiza ny faka mangidiny nga Davida. Efa hitantsika kely tamin'ny farany nandinika ny Samuela faharoa toko raiky ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, tsika raiky ambin'ny folo nahitantsika ny olan'ny Davida. Fa raha mijery ny Samuela faharoa toko fahatelo dia mamaky tsika ny andininy faharoa io hatramin'ny andininy fahadimy dia tsy fantatra ianao tamin'ny vao nianatra an'ity tsika fa variana. Andininy faharoa manomboka hoe Davida niteraka zazalahy tao Hebrona, koa Aminona tamin'ny Ahinoama Jezirelita ny lamatoany, Kiliaba tamin'ny Abigaila ilay novinadiny Nabala Karmelita ny laheviny. Ny fahatelo dia Absaloma zanaky Maka, telo zay ny vadiny zanaka vavy ny Talmai mpanjaka ny Gesora. Fahaefatra dia Adoni
zanaky Agita dray, faefatra zay vadiny zay. De ny fahadimy Sefatia zanaky Abitala, de ny fahaenina tompo mamindrafo amin'ny Davida. Ao anatin'ny lalàna napetraka Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny lalàna, fa ny mpanjaka dia manambady anankiray. Fa tany amin'ny Davida, mety hoe tany anatin'ny stratégie militaire nampiasainy ny paikady nahazahoana ny tatsitatsy angambany dia hoe jerentsika mantsy eo zao hoe mpanjaka ny Gesora nalainy ny zanany vavy. Niary hitantsika zao tamin'ny anatra ny Nabala sy Abigail tsika, hitantsika hoe bon mety stratégie tsy fantatra. Fa ny dikany tsy nahafehan'le filana tany anatiny mihitsy nga Davida. Dia tsika rehefa nahita ny Samuela faharoa toko faha 1:20, dia tsika ve ohatrohatra aloha fotsiny hoe oay nanota tampoko Davida, tonga dia lasa tena amoreo tanteraka tamin'ilay Batseba angamba izy edre lasa le izy ange efa misy faka mangidy, efa tamin'ny voalohany mihitsy ny efa tsy ny feheziny izay filany nofony izay. Hanika le filana dia rehefa hoy le Jakoba toko voalohany 4:20 teo hoe ny filana rehefa torotoronina mandeha aho, rehefa tsy karakarainao io na ela na haingana dia mivadika ota io. Ary ny ota na ela koa na haingana dia mivadika fahafatesana rehefa tonga ny ota. Dia hitantsika ny tantaran'ny Batseba dia misy resaka famonoan'olona tamin'ny herintsika ny teny mihitsy hoe ahoana Davida ve navita nanao an'izany tamina olona izay mpiady mahery ny ange zany ori zany, fa tsy hoe olona n'importe qui tsisy dikany ery, fa mpiady mahery ny olona akaiky anazy, fa sanamadika an'izany izy. Vokatry ny hoe satria latsaka tao anatin'ny ota dia tsy maintsy saromana ny ota. Hitanao le tandrimy sy kodiarana mandeha ohatr'izao dia mikidododa any anatiny any. Fa zany ny faka mangidy tany anatin'ny Davida. Ny zavatra mariantsika dia ity Samuela faharoa toko faha 2:20 tena nifona tamin'Andriamanitra Davida, hitantsika izany. Tsara tarehy be any amin'ny Salamy faha 1:50 aseho an-tsara izay fifonana izay. Izao ny zavatra tsy hitantsika na ny tenin'Andriamanitra raha manambara antsika amin'ny Jakoba toko faha 5:9 hoe haitsika tsara io koa mifaneke eloka ary mifampivavah mba ho sitranareo. Izay ny tohany io, mifaneke eloka. Le eloka nataon'ny Davida tena marina tokoa tamin'Andriamanitra, fa tsy hitantsika taratra tao anatin'ilay zavatra rehetra hoe nisy zavatra nyreglen'ny Davida teo anivony ankonany. Misy le izy ange misy zavatra ny olona ange manisy ohatra antsika asianao rehefa misy bevoka, rehefa misy olona teraka ka ohatra zanaka mpanompon'Andriamanitra le izy na ohatra izany dia manisa mihitsy tsika vao haingana ny mariaziny dia efa manisy tsika fa oviana izany olo mibevoka zavatra azo antoka fa tamin'izany koa nanisa ny olona. Fantatry ny olona ange hoe nisy tantara zany tao anatin'io matoa io teraka. Maty ny olona ange tsy ela amin'ny zavatra mampitohy hoe maty ny vadiny Ori dia makatsy. Fa misy ota, misy zavatra izay tena mila reglentsika fa tsy hoe efa teo anatrehan'Andriamanitra ny fona dia mety. Fa misy zavatra satria raha ohatra ka diso amin'ny olona tsika dia eo anatrehan'ny olona koa zany ny tokony ekentsika ao anatin'ilay izy. Fa tsy nahita an'izay tamin'ny Davida tsika. Toizantsika ny zavatra hitantsika amin'ga Davida izay tena mila jerentsika mihitsy fa mitondra faka mangidy kay any amin'ny fiainantsika ao anatin'ny fitezantsika ny zanantsika indrindra. Samuela faharoa toko faha 3:20 nahitantsika taratra azy. Samuela faharoa toko faha 3:20 andiny faha 9 sy faha 7. Inona ny zavatra niseho tao nandry amin'nona ka nody marary, nandefa nanome sopapanazy zany nga Jonadaba cousin io no miteny aminazy hoe zao atao tianao ve i Tamara avy zao ny hevitra venao ve zanaka mpanjaka dia zany tsy vitanao avy atoroko hevitra manaova mody marary.
dia iny tokoa ary aminona nandry aminona ka nody marary ary no niavy namangy azy ny mpanjaka dia hoy izy tamin'ny trarantitra ianao aoko tamarana baviko akaty anao mofo roa eto imasoko hinanako niavy eny an-tanany. Ary Davida naniraka nakany amin'ny Tamara any an-trano nanao hoe makanesa kely any an-trano aminona nadahanao dia manaova mofo azy. Raha ohatra ka ankizy kely na ataontsika hoe eny taona angamba aminona dia mety ho azoko ihany a. Eritreretinao nge hoe eny mety tena tsy naneritreritra mihitsy tokoa raha ve Davida fa ny dikan'izany izay kaprisin'ity rangahy lahy ity dia atao. Laha matoa an'i Davida aminona ny kaprisiny hoe bon mba le faso aty mahandro hanina ho anahy dia atao. Ao anatiny nampavioler nampavoaolana ny Tamara zany misy responsabilité an'i Davida mihitsy ao satria izy nanaiko hoe ndana ianao Tamara mandeha any makany amin'ny aminona. Raha ohatra ka nanana fifandraisana kokoa tamin'ireo zanan'ireo Davida mety efa nisy zavatra nieritreretiny ihany angamba. Ny zavatra hitantsika aloha tena nampianta zanaka Davida. Nampianta zanaka. Tsy izay zavatra tediavin'ilay zanany dia ataony tsy misy eritreritra akory hoe manahoana sy manahoana. Ny zavatra hitantsika ihany koa dia ity ao amin'ny Samuela faharoa toko 7:20 teo 1:20 rehefa eny no hoe ny violeny violeny aminony Tamara zao tsara ny 1:20 fa noho ny reny Davida mpanjaka izany zavatra izany dia nirehatra ny fahatezerany. Fa teboka tapitra nirehatra ny fahatezerany. Tsy nananatra mihitsy izy. 7:30 jerenao ange zao ilay 7:30 hoe Davida mpanjaka naniry hivoaka kany amin'ny Absaloma fa ny onona izy no ny aminona satria efa maty izy. Inona ny zavatra hitantsika hoe tezitra izy fa tsy nireagira izy na tezitra ary tsy nisy zavatra nataony hoe fantatry Davida tsara ny lalàna fa Davida tamin'izany fotoana izany ange ny mpanjaka ny mpampiatra ny lalàna sady ohatran'ireny hoe chefna magistrat ireny ve izy fa izy mpampiatra ny lalàna fantany tsara. Raha mijery ny lalàna zao tsika dia zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy toko 2:20 andiny 4:40 sy ny 7:70 zao ny soratra hoe fa raha mandà tokoa ny rainy ka tsy manome azy ho vadiny dia handovolo raha lehilahy araka ny harena fanomeny zazavavy ampiakariny. Ndrasy hoe 2:20 inona zavatra tiako antitra anterina aminao amin'io hoe afaka mihitsiny afaka ny eritreretina hoe satria ny violer an'io zany mbola tsy voafofo vadiny izy Tamara dia raha lalàna no mipoitra dia hoe atao vadiny zany Tamara. Izay raha teo no tenen'ny Tamara hoe aza ilikilika fa raiso zany ho vadinao raha ohatra ka zay. Fa tsy nataon'i Davida zany tsy nieritreritra ny solution ohatran'izay izy. Hitantsika any amin'ny Deutéronomie toko 2:20 zao ny fitsipim-piainana mandeha any 7:20 sy 20 hoe fa tany an-tsaha no nahitany azy ary ny antso ihany raha zazavavy ho vadin'olona nefa tsisy hamonjy azy. Drasy aloha ny raha misy lehilahy 20 mahita zazavavy virgine izay tsy voafofo vadiny ka misavika azy sady mandry aminy koa hita izy roa dia hanome sekely volafotsy 50 an'irendra zazavavy raha lehilahy izay nandry taminy arovadiny izy. Zay ilay lalàna. Fantatry Davida zany fa tsy hitantsika mihitsy hoe nampiariny tao anatin'ilay izy. Mbola mitohy ihany tsika mandinika zany tsika hoe tezitra Davida fa tsy nananatra izy, tsy nanafayany aminona izy, tsy nanao izay tokony ho atao izy. Any amin'ny Efesianina toko 5 dia zao ny tenin'Andriamanitra amin'ity resaka fitezantsika ny zanantsika ity dia miteny antsika izy eo amin'ny 1:4 hoe nareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananara amin'ny tompo izy. Any anatin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra mihitsy zany hoe rehefa misy tsy mety na zanakam-panjaka io na lahy matoa io dia mila reglena ilay izy.
Hanka izay tsy niregleny Davida an'ilay izy zay tsy nasinsira ilay izy fa tezitra fotsiny izy dia lasa nampisy alahelo tany anatin'ny Absalôma zay, ohatrany hoe tsisy miraharaha le anabaviny zany dia zany iraharaha azy zany rehefa tsy raharahiana izy. Ohatran'izay le ataony fahavalo ao anatiny. Misy andreo tenin'Andriamanitra ireo tsara any amin'ny ohabolana 2:20 andiny 420 2:20 andiny 5:10 2:7 andiny 7:70. Rehefa fehezina dia izao anankiray amin'ireo ihany no vakitsika senao resaka hoe tena mila mana faizanaka tsika, faizina. Rehefa miteny hoe faizina dia amin'izao ankehitriny izao moa rehefa raha mikapoka ny zanakao ianao dia efa misy mandefa Facebook dia miandry ianao ary atamora ary. Le mana fay ange mety any amin'ny kolontsainantsika angamba dia kapoka ihany ny any anaty saintsika, fa ny dikany hoe mana fay discipliné izy amin'ny teny frantsay. Ny dikany misy zavatra izay ataonao hoe kay tsara on'ilay zanako, zany hoe marary azy ranga zany. Mety marary azy ny tsisy telefonina herinandro mety marary azy ny tsy mivoaka ny trano zany ange le any amin'ilay izy. Fa raha ohatra hoe hitantsika hoe ohatran mitovy ihany na manao endry na tsy manao dia lasa le zanantsika manao endry ao an-trano tsy motive izy, tsy voatosika intsony izy hanao endry satria hitany hoe misy tsirariny ao. Le manao maditra moa vao maika zay izy nasainy Absalôma mandeha hisakafo hiaraka aminy nga izy tsisy fisainana akory fa dia ndao anao anniversaire ary zareo tamin'io izy ny vonoany Absalôma. Fa zay le izy hoe ndao hiaraka amin'ny tompontsika ao anatin'ny fanahy fahendrena meny Jesosy zany fahasoavana mihitsy afaka miaraka amin'ny kely mahefitsika mandinika an'izany hoe rehefa tonga tokoa ary ny fotoanana punition hidisiplinena amezana famaisa, inona le atao ahoana le fanaovana an'izany ny zavatra hitantsika tamin'ny Davida faka mangidy taminy ihany koa dia tsy nanaiky namela tanteraka izy, tsy namela eloka tanteraka Davida. Hitantsika le efa nivakitsika tao amin'le Samuela faharoa 2:4 teo fa navery ny Absalôma fa nataony izy tsy mahazo mijery ny tavako mihitsy. Anka tsapany ankizy ange, tsapan'le vadinao ange, tsapan'le raitapo ange, hoe soforma fotsiny io. Be da be ny zavatra hoe satria mandeha fivorim-pianakaviana dia tsy maintsy hoe mody atsy dadanareo, ohatr'izay le fandehany. Raha za aloha ny eo amin'ilay toerana dia za hoe rehefa tsy handeha izy tsy maninona angena tsy mandehana fotsiny amin'ny mazava rangaha. Raha ohatra le rangaha tsy mety hanana firaisapo amin'ny fianakaviana, atao izay tokony atao. Fa io soforma amin'ny fiainantsika io tena manimba ny ankizy, manimba anao ary manimba ny hafa ihany koa. Zay le jauna voalohany io averiko foana iny satria manampy be anahy foana iny 2:7 iny milaza hoe Andriamanitra mazava, rehefa mandeha amin'ny mazava tsika senao dia misy firaisana amin'ny samitsika. Rehefa aty amintsika ndao andeha amin'ny mazava, mandeha amin'ny mazava andao anaiky amela tanteraka. Ndao tsika hijery ny faka mangidy avy tany amin'ny Aminona tany. Zay aloha ny amin'ny Davida taty amin'ny Aminona. Inona ny faka mangidy tao anatiny? Nisy filana, misy zay le filany last hozy izy amin'ny teny anglisy. Le miteny izy hoe tian'ny Tamara fa tsy hoe tia akory izy, fa rehefa miteny angeo matetika ny olona rehefa miteny hoe je t'aime dia tsy je t'aime zany dikany hoe je t'aime dia hoe tiako enao. Fa le filazany azy tia hiteny izy hoe tia nono ny tenany, tia hiteny izy hoe je m'aime. Teneniko tsara mihitsy ianao tanora izay mbola tsy manambady ianao, mbola mety mpianatra kely, mbola kely ianao, rehefa misy miteniteny anao an'izany misaina aloha indroa intelo, mieritreritra fa ohatra ny tia aminao ny tia mihitsy. Zany ingeo ny tena love tanteraka hono izy. Zay le izy matiny ny alahelo, matiny tena dia hoy izy Jonadaba cousin no miteny aminy hoe fa hoy ny lahy ty tena memahi mihitsy
Dia raha izany zany tarafina tena tia rangahy aminona. Fa tsy tia izy, tsy tia. Nila izy fa tsy tia akory. Nila ny vatany. Impirimpiry zany. Avelantsika. Tsy resaka filana ranofo amin'ny resaka fijangajangana ihany. Io aloha dia tena fosotra ratsy mihitsy. Ary amin'ity androany ity, sanatria mbola tia amintsika. Andaontsika samy mijery fitaratra daholo. Mbola misy filana tsy voafehantsika any. Fa lazaiko anao ange, fa le filan'i Davida no lasa tsy voafehany dia nanambadiany be dia be, dia nahatonga an'ity cafouillage rehetrarehetra ity. Hitanao hatramin'ilay hoe i Absaloma ny nanambady ny ara-natory tamin'ilay valin-dranon'i Davida rehetra. Izany ange vokatry ny filana tany amin'ny Davida. Indraindray ianao mieritreritra hoe tsisy mahita ity. Fa izay ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka. Tsy hitanao akory dia mipasy ilay izy fa tapahana. Mety misy fahotanana, mety misy filanana masturbation any ambadika any. Masturbation zany ilay manao miray amin'ny tenanao ianao raha izay filaza azy zany. Maka an'ilay plaisir, ilay fahafinareta amin'ny nofo ianao rery. Tena eloko zany raha avako. Tena filana mila fehezina. Ary izay mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy amin'ny fiainanao. Ilay izy nge mety tsy tonga saintsika fa zany kay no mipasy amin'ilay génération manaraka. Tapahany eo amintsika izany. Mety tsy filan'ny ny vatana fotsiny ange fa mety filan'ny kibo e. Hitanao any amin'ny bokin'ny Filipianina any. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao firy ny olona ny kibo ny Andriamanina. Filana ange zany. Mety filan'ny maso. Filan'ny maso dia tsy tapahanao ilay izy fa ohatran'ny konokonoina any enange péché mignon que le mandeha mi-shopping. Raha vao misy zavatra mamatotra anao jereo aloha fa nisy filana tsy voafehy zay. Anjarantsika sy ianao no mandinika. Fa mamotika antsika, fa mamotika ny taranantsika koa. Inona ny problema tany amin'Nona tany? Fakamangidy dia ity nga Jonadab ity. Jonadab izay nanome hevitra ratsy any Aminona. Hitantsika eo amin'ny Samuel faharoa toko 7:14 hoy izy Jonadab taminy fa maninona ianao hoe zanaky ny mpanjaka memay isan'andro isan'andro e, tsy tianao ambaramiko ve zany? Dia hoy Aminona taminy za nge tena tia be any Tamara baviny Absaloma rahalahiko e. Dia hoy Jonadab taminy zao ny hevitra. Mandry eo amin'ny fandrianao ianao dia mody marary. Dia ataovy mamangy anao ao i Tamara. Etc. Faka mangidy. Ny namana mangidy. Eo tsika sy ianao tena mijerentsika tsara. Koa zany ty zanak'olom-piralamy David ty Jonadab ty. Fa mety ho cousin, cousine. Mety ho namana. Fa rehefa tsisy vantsika le tenen'ny tenin'Andriamanitra ny anay Koritianina faharoa toko 4:14 aza miray zioga amin'ny tsy mino. Tsy resaka fanambadiana fotsiny ange raha avako hoe. Indraindray ianao mieritreritra fotsiny fanambadiana. Fa iza ny namanao akaiky. Izany namana izany tena mila entina hambavaka mihitsy ny naman'ny zanakitsika. Ho ahy manokana zao tena hoentiko hambavaka mihitsy zany. Ny zanako mianatra any amin'ny UCM ao amin'le toeram-pianarana dia variana hoe be dia be toerana sekoly mpinoana zany sekoly mpinoana. Fa ao amin'le département misy anazy maro be ny vehivavy misipa amin'ny vehivavy ao. Lesbienne. Lasa zany ny atmosfera any. Fa misaotra ny tompo fa omeny tompo namana. Zao zareo misy telovavy kely zay. Isaky ny amin'ny sivy dia mifampiantso eo amin'ny messenger eo hoe miara mivavaka. Anjaranao nge no mivavaka mihitsy hoe ho Jesosy ameo namana tsara. Fa io namana io tena fosotra be. Dia sahira avako manapaka amin'ny mbola maharay aman-dreny anao. Sahiny mety tsy ho faly ny zanaka ao indrindra raha zanaka tena mbola tsy ampy taona ilay izy dia sahiny miteny hoe tsy mahazo miaraka amin'ny intsony mila satsika. Misy fotoana tena tsy ho tiatsika mihitsy aloha ilay ankizy pendant mandritra ny fotoana vitsivitsy.
fa ho azony mba tsy ho lasa Jonadab fa misy Jonadab be da be mandehandeha any mahita hevitra izy. Inona ny tena problème ty aminao ty? Tsy hoe tena problème fa isan'ny problème koa. Hitantsika any amin'ny andiny 7:7 rehefa vita n'izay nataony tamin'ny Tamara, nidradradratra Tamara fa izy nataony hoe aleosta. Zany mihitsy le ao anaty baiboly ao, tsy hoe aleosta le soratra ao fa zany mihitsy da navoaka. Natsony ny mpiasany hoe ampivoay ihany io. Dia lazain'ilay tenin'Andriamanitra tsara hoe ny fitiavany azy, ny fankahalany azy dia lehibe lavitra noho ny fitiavany azy. Zay ange le filany fa le nofony aminao tia tena loatra le nofony. Tsy hoe loatra le izy tsy misy hoe tia tena kely sy tia tena loatra zany, fa rehefa fitiava-tena dia mila ahafahan'ny tompo amin'izany tsika, fa tsy nahita afa-tsy ny tenany aminao. Zay le faka mangidy mila jerentsika ao anatin'ny ankohonana. Fa misy fotoana ny matoa indraindray, lahy matoa, vavy matoa, ny farany koa indraindray. Misy an'izay tena ambony be loatra le ambony be le moa be ambony be le zahany ao anatiny ao. Satria maninona? Satria ohatra ny konokonon'ny dada sy neny foana rehefa manao tsy mety dia efa tsy maninona. Hoe izy moa ohatr'izao hoe ambomboariny eo fotsiny. Dia lasa feno anazy ny lohany. Zay ny problème an'ity tovolahy ty. Tsy te halala ny hafa mihitsy izy. Ary inona indrindra koa fa misy fanamelohan-tena be tany anatiny hoe dia ny violeko na olana moa tsy te ahita ny Tamara izy, tsy te ahita ny Tamara. Zany ange ny zavatra ataony devoly hoe sotominy ianao anota dia avy eo velesiny amin'ny marito amin'izay. Zany ka tsy manaiky an'izany intsontsika. Tohizana i Absaloma, faka mangidy ny Absaloma ahoana? Ny olana nga Absaloma dia ity nitahiry lolo-po izy. Ary le lolo-po io ange raha afaka ka zavatra kely foana ny etombohany. Le izy tsy kely mihitsy zany hoe naolan'ny olona ny anabavy. Fa lasa nitahirizina 2 taona ngarangidy ny Absaloma nitahiry an'io lolo-po io. Na tianao na tsy tianao dia ny lalana hoentin'ny fitahirizana an'izay dia fankalana. Ary zay ny tediavin'ny devoly andeha. Amin'io resaka zobavinareo io, resaka rafozanao io, le zandrinao ariananina, zany ange ny miainga ao hoe hatramin'le vady ary marina loatra. Tsy vitsy ny olona tena lasa ohatra ny Aminona sy Tamara io, Aminona io tena je déteste, mampitehiteny ohatr'izay mihitsy zany. Ora afako tena afaka anao an'izany ny tompo, mampijaly anao fotsiny ange zany, mampijaly io. Ny devoly dia te hiteny aminao hoe ka mafy be ange le nataony anao mila saintsainina le izy manome. Indraindray misy olona tena velomin'ny fieritreretana famaliana faty mihitsy. Zay ny antony mahavelona azy isa-maraina. Taoko mahazo iny, androany ngamba ny fotoana. Problème zany. Fahafatesana. Inona zavatra hitantsika? Ny hitantsika dia niteraka famonoana, le fankahalana rehefa tohizana dia resaka sasina famonoana tsotra izao nataony. Ary tsy voazay fa vao nanomboka ange raha olombelona ny ankonana voalohany dia efa niainga izany. Fantatrao tsara amin'ny tantaran'i Kaina sy Abela. Fa io koa ny zavatra nanjohan'i Kaina. Inona ny nanjohan'i Kaina vakiana vetivety mba hahatonga antsika hita tsara hoe ay ve tsy miteniteny fotsiny ny tenin'Andriamanitra aza avela ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo Genesis 4:4-5 miainga. I Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahan'Andriamanitra. Tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehany. Dia hoy Jehovah tamin'i Kaina, nahoana ianao nitezitra ary nahoana ny manjombona ny tarehanao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va, fa raha ratsy toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao nikendreny faniriany, kanefa ianao tokony hanapaka azy. Ianao tokony hanapaka an'ilay fahatezerana fa tsy ilay fahatezerana ny manapaka anao dia tohizany ianao makahala, dia tohizany ianao averinao fa reny olona manatsatotsantoka antsy dia misy olona hoe nitapatapahany vady aman-janany dia nataony tao anaty sakosy. Indraindray tsika Andriamanitra. Fa ianao zany mieritreritra hoe
tsy possible amiko mihitsy zany ianao zany eritreritra hoe ianao possible indray andro any dia anatsatokantsy olona ohatrany tsy possible za teny anao hoe possible possible raha ohatra ka konokononina ao fa rehefa toritoronina ny filana raha afako dia miteraka ota andao tsika asianao tsy manaiky an'izany matory zany dia hoe matory sady romotra amin'le zokina iny aza manaiky ianao regle eo amin'ny tompona mandra-patonga ny amin'ny roa maraina ary ianao mbola eo miady ao getsemane ao fa aza manaiky an'izany zavatra hitantsika tamin'ny fakamangidiny Absaloma nandeha nandositra izy fa tsy niatrika nandositra nga David izy nandositra tany izy izy nandositra finona fa zany angeny ataony devoly amintsika lasa mandositra n'le zavatra fotsiny tsika be problema ao antranao dia aleo ao taraikiraiky avy mody zay fa tsy atrihana le izy dia lasa ao ihany le fakamangidy ao le izy mieritreritra ianao hoe rehefa fotoana ve tsy analan'izay ihany ny fotoana rehefa mandeha ny fotoana dia milefilefy le izy io raha tsy reglena tsy milefy ohatra ny zavatra nafafy ao anaty tany iray raha vao le bozaka ratsy reny maniry foany reny zavatra hitantsika tamin'ny Absaloma izay fakamangidy tany anatiny feno fizesitiavana loatra ty Absaloma ty ary tena fakamangidy io raha afako fakamangidy izay mila jerentsika ao an-trano hoe ndrao dia misy an'izany amin'reto zanako reto vao manomboka miakatra ny dia efa mila jerena ary mila reglena mialoha fa tsy hoe ay tsy maninona hitanao ny fandehan'ity Absaloma ty ao amin'io Samuel faharoa toko 4:10 jereo 5:20 zao ilay teny tsy nisy lehilahy tsara tareny dia raina fatratra tahaka ny Absaloma teo amin'ny Israely rehetra fa hatrany am-paladiany ka hatrany an-tapon-dohany dia tsy nisy tsiny izy amin'ireo zanatsika ireo misy karazany ohatr'izany ireo indraindray any misy tonga dia ohatrany tsisy kanina misy kanika vao miteny ny dadana amineny jereo ange ranonay jereo tsara jereo ihany ianao tsy mba ohatrin'ny io mihitsy fa izy ohatr'izao ianao ohatr'izao azonao an-tsaina moa fa zany zavatra zany sady manapotsitra ny ry no manabotsina nyty dia gaga ve ianao raha taminga i Absaloma dia jerenao amin'ny 5:20 nge raha nanaratra ny lohany izy fa isaky ny fitsengerena anniversaire anony dia aratany foana ny lohany fa navesatra azy ka no aratany dia nolanjaina ny volondohany ka sekely 200 ny lanjany araka ny fandanjahan'ny mpanjaka ina zavatra hita amin'izany lalina reto ny volony avy dia lanjaina tena important be mihitsy Absaloma fa zany tsy hitantsika hoe ny zavatra ny reglen'ny dada sy neny ve fa hoe zay ka manokana zany Absaloma rehefa zay no izy dia tamin'ny toko 9:20 fa lasa amin'izay tokoa i Absaloma jerenao any amin'ny toko 9:20 mbola rehefa avy eo iny jerentsika eo 9:20 fa ndrasany jerentsika kely eo amin'ny amin'ny toko 5:20 aloha hitantsika hoe ny fomarainy David ny fomarainy Absaloma dia nanao cortège be izy vehipeony izy zany dia asiana bampan lasa ny soratena ho mpanjaka i Absaloma zany ve verinao hoe zavatra kely klik vita tao anaty lohany hoe dira devoly ianao ry Absaloma alizy nge fa filany efa zavatra mitoritoronina tany anatiny mireharefatratra ny anatiny ihany hoe zany ho izy dia lasa tonga tao anatin'izay fa fitenenana ny tena no lasa mpanjaka izay izy toko 9:20 zao ny hitantsika fony mbola velona Absaloma dia efa naka vato izy ka nanao tsangam-bato ho anazy
tao andoha saham-panjaka fa hoy izy hoe tsy mananjanakalahy melomaso mananjanakalahy tsara soamantsara Absaloma fa zany hoe tao anatin'le fiainany feno lohany feno azy ny lohany dia nanao an'ity izy dia natao niaraky ny anarany tenany ihany le tsangam-bato dia mba hatao hoe fahatsiarovana ny Absaloma hony mandraka androany zany ngidy anaty tany anatiny tsy hoe mangidy tsy le mangidy akory hoe zavatra tsy mety ataon'ny olona fotsiny fa na le mety ataon'ny olona azakay rehefa deraderaina foana kanefa tsy ao amin'le tsy mandray araka ny fanahy le olona problema anika nisy fikomiana be ao hitantsika amin'ny Samuela faharoa toko 5:10 hatramin'ny toko 7:10 efa hitantsika teo io mandeha mandrositsika way miverina ve zazany fa maninona no miverina tasolo hoe bon eo tsika zao ary mamarana azy tsika eo esory aza velanjaka izay faka mangidy izay mino aho fa naseho an'ny tompo anao izay mety ho faka tokony ho esorina aza mijery ny hafa mihitsy ao anatin'ity raharaha ty fa ianao aloha dia hoe toam-bavaka koa ny ao amin'ny ankonanao amin'ilay vavaka any amin'ny bokyny any amin'ny Elisa le nivavaka an'izay ao amin'izay mihitsy zao ny teninao mamelona henotsika mifona aminao Andriamanitra ho ampahirato ny masony mila hiratra ny masontsika ahoana ny atao esory ary aza velanjaka ny faka mangidy vonoy io asan'ny nofo io le asan'ny nofo efa hitantsika hoe ao ane raha ohatra ka hitanao ianao efa nahita faty fa samy nahita faty daholontsika tsongoy mafy be nge faty tsatotsatoy ny zavatra sady tsy miteny le izy tsy manino le izy rehefa elaela eo dia mafy fa ny tian'Andriamanitra ambara amintsika nge raha afaka dia rehefa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tenenina hoe isika asianao koa considéré hoe efa maty amin'ny kitiky ny devoly io tsy possible havita zavatra amintsika mihitsy rehefa kitihany ianao dia tsisy efehany mihitsy le izy kitihany ianao dia tsy mihontsina mihitsy ianao fa ianao sy ny fanahy ihany ny mandeha Romana toko 7:5 zao le tenin'Andriamanitra ao manambara amintsika hoe fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehiny lalàna no ny asa tamin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana. Romana toko 9:5 hatramin'ny 7:10 efa mivakitsika hatreo amin'ny 9:9 fa zao ny 9:7 manomboka tsika ne fa ianareo nge tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy dia misy tohan-tsara raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty ao amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo nareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo ato izany tsika ady ara-panahy ty resaka faka mangidy eo amin'ny tokantranontsika ty tsy processus fotsiny alaivo ny psykology petraka dia atao an'izao tsy izay fotsy mety ilaina angambany izany fa ny fototra raha afako sambatra loatra tsika mahafantatra an'i Jesosy fa ara-panahy ny fototra ny fototra dia hoe ianao tsy manaiky fehezin-dranofo fa mandeha vonoiny fanahy izay le izy hoe fa raha velona araka ny nofo nareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velonareo. Galatiana toko 5:12 manambara amintsika hoe mandehana amin'inona mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofonareo. 4:20 sy ny 5:20 hoe fa
izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ady io, ary io ady tsy vita, io tsy hoe nandray an Jesosy zao tamin'iza 28 mai 88 nandray an Jesosy ok, milamina tsara. Eo mihitsy kay manomboka ny ady. Ady amin'ny fahavalo fa ny fahavalon-geza indrindra ho ady nofoko e. Le nofoko. Raha vao amin'ny fotoana zany, tontolo andro anankiray, raha misy fotoana tsy miambina fa mipopokeny ny nofoko, mandeha amin'ile nofoko raha inona ny zavatra miseho ohatra hoe mijery anahy ianao dia ohatra ary ianao zany ohatra mangaringarika anahy fa ahoana? Ngamba io mamosavy anahy. Tsy fantatro. Hitanao, le izy angehany anaty sainao any dia mandeha nofo zany. Fa manapa-kevitra ianao hoe vonoina amin'ny fanahy. Fahasoavana be fa izay ilay fanahin'Andriamanitra ao anatintsika. Tsy fonctionnel ho azy ho any fanahin'Andriamanitra. Asa inona ny tiana ambara fonctionnel sa active fa indraindray afangaroko ny lohako ihany ato anatiny. Fa ohatra ny téléphone anao ty ohatra zany sao efa manana itony téléphone fitarataratra itony ianao tony zany mahafinaritra be fa afaka hakana sary, afaka anaovana zavatra be da be, afaka mandefa zavatra. Fa rehefa tsy connecté tony tsy dia rehefa tsy cliquenao le hoe données mobile na le hoe wifi dia mitovy amin'ny fozahorana ihany le izy. Azonao juste fotsiny hoe tapena dia hoe allô ihany no vita amin'ny téléphone anao. Nefa ilay izy misy zavatra be da be azony atao. Misy zavatra be da be azony aparitaka. Ohatr'izay mihitsy ange ianao nandray an Jesosy betsaka ny mpino nandray an Jesosy fa hoy teny any amin'ny Korintiana 2:7 hoe juste kristianina ara-nofo. Dinio tsara ary. Fa indraindray io na matetika io no mahatonga ny fahampitehany eo amin'ny ankonantsika. Fa kristianintsika fa ara-nofo fa tsy ara-panahy. Manohy itsika, ndao hoe sorona ny enta mavesatra, ninona ny tsy avelan-jaka sorona daholo ny fakamangidy tsy avelan-jaka. Ahoana ny ataontsika? Mila diovy ny tenin'Andriamanitra tsika sy ianao. Mila diovy ny tenin'Andriamanitra. Ty ange tsy misy formule hoe inona zavatra efa hainao daholo ihany averiko aminao eto, fa fototra zany. Ny tenin'Andriamanitra hoy ilay teny any amin'ny Jaona 5:17 ny tenin'Andriamanitra no efa voadio rahateo nareo no ny teniko izay lazaiko taminareo Jesosy ihany. Ny tenin'Andriamanitra no ambara amin'ny Hébreu 4:12 hoe io tenin'Andriamanitra io ange velona sy mahery. Io no mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Ny olana antsika sy ianao zany, izay aloha tena olako nandritra ny fotoana lava nanompoako an Jesosy talohany 2014 tsy tena tafanavaka ny nofoko sy ny fanahiko anika manompo an'Andriamanitra fa kay le nofoko no manompo azy. Dia tsy mahita fiainana satria rehefa ny nofo no manao zavatra, ahoana ary za manao zavatra nefa mbola midepre foana, mbola mideprime foana satria kay le nofoko no manao. Fa ny fiovana nataon'Andriamanitra taty anatiko rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra arak'izay tary amin'ny tompo eo dia izao ny sarahany mazava nasehony hoe tiana nofo zany, tiana fanahy zany. Ianao ndao hianatra tsika sy ianao hanao exercice fanavahana, ary io fanavahana io tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra no ahitanao an'ilay izy. Izay nge tenin'Andriamanitra mety efa hainao foana. Izay zao vao nahita an'ilay izy. Misy fotoana ohatra zao misy mpanompon'Andriamanitra, misy mpanompon'Andriamanitra tena fantatrao mihitsy hoe masika. Masika be ilay izy. Mety misy paster. Vao nresaka an'izany mihitsy izay mpiara-miasa hoe misy paster an'le mpiara-miasa kely aminay. Ao anatin'ny 2 taona fitandremana fiangonana fitandremana tandremana le fiangonana fa izy tsy nipoitra tany amin'ilay fiangonana mihitsy. Avariany zany. Rehefa tadiavina izy dia izy tsy manam-potoana mihitsy. Dia rehefa resahana izy masika be izy dia matahotra azy daholo ny olona. Azonao an-tsaina. Le izy indraindray ataony devoly hoe ianao nge efa manao fanompoana be.
rehefa manomboka miakatra ny responsabilité anao dia andraikitra anao dia ohatrany hoe tsy manam-potoana ho an'ny olona ianao, ohatrany hoe voamara, ohatrany hoe tsy maninona raha kizitina ianao ohatr'izay ngamba, tsy maninona raha ohatrany masika ianao. Misaina tsara fa za tena ny saina mihitsy satria za zany ilay hitan'ny zokinay lahy indrindrandrindra ilay miteny hoe kalakizitina, za zany izay kalakizitina izay tena andinika mihitsy tena kalakizitina mihitsy teo aloha. Fa nakeo amin'ny tompo misy tsy normal zany, fa tsy hoe rehefa mahatory teny be ianao dia hoe hoe mety daholo zany nefa ianao kalakizitina. Zany antsoina hoe kristianina ranofo zany diniantsika tsara. Raha tsy mahita ny tenin'Andriamanitra ianao mahita hoe ny vokatry ny fanahy dia fifaliana, fiadanana, fahalemem-panahy. Za fiainako ary zany ry tompo. Zay ianao vao tonga saina hoe tompo akay tsy normal fa za mieritreritra hoe normalako nareo no te hampakizitina ahy, ianao mampakizitina ahy dia kizitina. Non, ianao misy tsy normal ny aminao, tsy izay ilay izy. Fa raha tsy milona amin'ny tenin'Andriamanitra zany Jaona 9:1-3 miteny amintsika hoe ny antsoina hoe mpianatra Jesosy dia maharitra amin'ny teniny. Rehefa maharitra amin'ny teniny tsika dia fantatritsika ny marina, dia ny marina manafaka atsika tsy ho andevo. Io tsy hoe ametrahan-tanana afaka mifankizidinana ianao zao dia zao. Raha tsy milona amin'io tenin'Andriamanitra io ianao dia fantatrao ny identité anao, fantatrao hoe izy ianao, fantatrao hoe inona ny nataon'i Jesosy ho anao, fantatrao ny dozin'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy fantatrao ho kizitina foana ianao dia mahasosotra ihany ny olona. Tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosiana 4:7 zao ilay tenin'Andriamanitra ao andininy voalohany io. Ahoana ilay teny farany ny rahalahy mifalia ao amin'ny Filipianina io rasoloha ato. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy nareo dia katsao ny zavatra any ambony any itoeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa efa maty nareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitry nareo. Koa ahoana? Vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany dia inona izany? Fijangajangana, fahalitoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fiheremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakany tsy fahamarinana. Vonoy. Efa olona hafa mihitsy ianao. Raha tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tsy mahita an'izany mila milona amin'ny tenin'Andriamanitra. Efesiana 4:1-3:3 esory aminareo ny foletika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra. Finona fa le mangidy ao an-trano ange zany ny film miainga ao miainga ao moramora mihitsy fa samy manana ny doziny daholo fotsiny hatreto le anay dia ny sasany tonga dia vaky daholo ny vera fa samy manana ny azy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny esory aminareo. Kolosiana miteny vonoy, ataovy maty amin'izany ny tenanao. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy nareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo. Eo zany zao tsika. Ahoana fanesorana tsy avela anjakany io faka mangidy io. Ty zavatra efa hainao efa heninao fa tsy maintsy averintsika. Meteza handray famelan-keloka ianao dia meteza hamela heloka. Raiso ny famelan-keloka ho anao. Le Efesiana teo ny tenenintsika voalohany dia meteza hamela heloka. Zao tsara ny teny any amin'ny Kolosiana 3:13. Mifandeferaka amin'ny famela heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka hamelanareo heloka kosa. Ny standardantsika ny fenitra zany amin'ny famelan-keloka. Tovy amin'ilay nanotanindry ry mpianatra te hiala baly impiry moa zany Jesosy ny tokony hamela heloka. Ianao indraindray te anontany an'izany mihitsy any hoe hatraiza ny fetra ny tirara ty dia tsotra be mihitsy amin'ny teny aminao tsisy fetrany izy. Ajanontsika eo amintsika, tapahantsika eo amintsika io mangidy io ary ny fanapahana azy raha afaka famelan-keloka. Ianao mandray
famelan-keloka dia ianao mamela heloka tahaka ny namelana ny heloka ao. Famotsorana ny dikan'izany mamela heloka izany. To let go izy ny teny anglisy, laisser aller. Tia ilay zavatra dia tsy tazominao ao, dia voly te hiteny aminao mihitsy ao. Indraindray dia izay ilay vehivavitsika vehivavy matetika mpanao an'io ao, saintsainy nataony izaho moa efa tsy tia ny dadanay hatramin'izay koa, dia io koa izao mivadiko fa tsy tiako dia izao dia eo dia ohatran'ny hoe faly eo mitomany. Indraindray tena adaladala mihitsy avelao heloka. Hitanao hoe misy mangidy ve eo amin'ny fiainanao, misy faka mangidy, androany ianao, androany asa miandriandry raha afako, fa izany tsy mila protocole fa avitsory amin'ny tompo. Omeo an'Andriamanitra ny zo amalifaty raha izay ilay ilazana azy ny Romanina 12 iny. Omeo an'ny tompo, omeo lalana ny fahatezerana fahany famaliana hoy Jehovah. Mifanekeloka sy mifampivavah mba ho sitrany nareo. Zavatra farany tenenina antsika, ahoana ny atao? Voavela heloka ianao, ahoana ny tazomana le ianao zany no mijoro hoe za aloha dia isany tsy avy-aty amiko izany mangidy ao anatin'ny ankonako izany. Mety tsy voafehantsika ny avy any amin'ny hafa, mety tena mbola tsy manana an' Jesosy ny vady, mety ny zanaka tsy mety mbola manaiky, mety ny dada, ny neny, tsy haiko. Fa ny aty aminao aloha ianao mandeha amin'ny mazava. Vakitsika mihitsy Jaona voalohany toko voalohany io dia 7 hatramin'ny 7. Izao ilay teny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika hoe tsy manana otintsika dia mamita teny, ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa mandeha tsika amin'ny maha-olona antsika mety misy zavatra halatsaka antsika, misy zavatra tena ampienjera, mety tsy milatsaka fotsiny fa tena mienjera ao anaty fahotana. Mety ao amin'izay mihitsy ianao izao, azavain'ny tompo ianao izao, aza mety anafinafina an'izay tsony, tsy hoe saromanao ilay izy dia amin'izay fitaky ny devoly izany, ohatra nataony tamin'ny Davida, fa asehoy amin'ny tompo eo, tompo aty le teboka. Asehoy tena ohatra le hoyntsika hoe izay ny faka mangidy tany amin'ny Davida, tsy nifona tamin'ny ankonana izy. Misy zavatra tokony hifonanao amin'ny ao an-trano ve? Makanesa eo amin'i Jesosy aloha dia teneny hoe tompo noho ny aminao dia ataoko io. Raha misy zavatra mila hifonanao raha afako dia mifona. Mieke midikany hoe mifona io tsy miteny fa fona zany amin'ilay zavatra le ohatra raha nisy nampalahelo anareo tany indraindray ohatran'izany le ohatra le atao amin'ny Davida ihany avereny Absaloma fa za tsy te ahita ny tavany dia hoe tsy maintsy miteny mifonafona zany aloha zany satria hoe kristianina. Aza manao mihitsy aloha raha tsy tena amin'ile any anatinao mihitsy hoe inona aloha ny hitanao hifonana fa tsy hoe mifona amin'izay tsy mety, nefa tsy hainao koa inona le tsy mety. Resao tsara, mifampiresaha. Dia farany anjaka ao anatin'ny fiainanao ny fitiavana. Izay le fototra. Ny fototra nge io Andriamanitra fitiavana io no manjaka. Raha vao misy mazava dia midisipe, miala ny aizina raha afako. Andriamanitra izay. Fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra io manafaka anao amin'ny fahotanao rehetra. Na fahotana betaky n'inona ary ianao mety hiteny ka zange tiana tsy azonao an-tsaina ny zavatra efa tsy azoko an-tsaina raha tantarainao amin'ny olona koa mety hiteny olona hoe izany ve nataonao? Tsy izay. Fantatra ny tompo io ary ampy ny ran'i Jesosy hamafany io rehetrarehetra io. Raiso ny famelan-keloka dia ndao hiaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Tianao io Jesosy io. Tianao izy. Raiso io fitiavana io dia ataovy mitafitafy dia mitobaka. Hainao tsara izay teny hoe mitafitafy izay. Mitafitafy mira ohatran'le mahatra vary misy miraraka kely. Le miraraka nge izay la meo ny afo izay. Mitafitafy ianao mitafitafy dia miraraka ho an'ny afo. Fa hatr'izay kapoaka kely tapakapoaka ilay izy dia aiza ilay izy mitsihontsana sady ampio reto dia alaina vatsy ilay fitiavana dia midona atsy dia malahelo atsy indray dia farany goaka ihany ilay kapoaka, goaka ihany. Mampalahelo.
Fandroany aveloan'ny tompo. Tonontsika tsara. Koritianina voalohany toko 7:10 io ianao manomboka androany. Tsy fantatra ianao efa mety niteneniko anao ihany ty ho an'izay efa mpanatrika feona am-piaino. Manahoana ho ara ataonao afisy ao an-tranonao. Nenao ao amin'ny trano fivavahanay ao amin'ilay war room anay any an-trano dia soratako ao io hoe dia conjugueko itiana dia maro-po. Manahoana raha vakitsika io dia tenentsika an'izany samy manonona ny anarany amarana anazy. Hoe ataovy eo ilay masonao amin'ny Koritianina voalohany toko 7:10. Ohatrany ahoana ianao zany zao manomboka zao dia rehefa manonona ilay hoe ny fitiavana dia soloy ny anaranao io. Dia tadidio hoe io ilay fanahy ao anatinao mampivoaka anao an'ireo zavatra eo. Manisa telo dia miara-mitentsika za zany miteny hoe itiana dia maharo-po. Itiana tsy maninona tsy asiana dia ntsony raha vao hoe itiana maharo-po sady mora fanahy tiana tsy mialina. Raha vao misy fitiavana dia hovaina ny anaranao foana. So dia ny anarako foana ny tonontononao eo dia za mitombo amin'ilay izy zany dia ianao tsy mitombo dia laza tsy ahoary. Manisa telo isa 2 itiana maharo-po sady mora fanahy. Tiana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miary amin'ny faly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra hatreo ny hamakitsika azy. Izay ianao. Atao fitateraka aminao zany tsy niezaka ao. Tandrema ianao maheno an'io dia taro fa ezaka maro-po azao, maro-po azao. Nofinao ihany zany raha vao conscient be ohatr'izay ianao. Avelao ny fanahy. Tompo tario ary mamaly telefona ianao. Jesoa, ahoana sady tsy mora sosotra, tsy mora sosotra tiana, tsy mora sosotra tiana. Ahoary ahoana? Zay nge ilay izy amin'ilay fiainanao mandeha amin'ny fanahy. Atao hivavaka-tsika. Andriamanitra rainay mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy mampianatra anay. Misaotra ny amin'ny tantaran'i Davida afaka ianaranay fa nisy faka-mangidy tao anatin'ny ankohonany tao nanaty-potika azy. Jesosy eto izay mifona aminao fa misy faka-mangidy any anatin'ny ankohonanay. Mety tsy fantatry ilay mipetraka eo akaikinay io mihitsy fa ianao mahafantatra. Ary misy andraikitray aty anatiny Jesosy sokafo ny masonay tsirairay. Inona ny zavatra tokony ho ataonay hanesorana sy tena hoe tsy hampanjakana io faka-mangidy io. Miasa ianao sokafo ny masonay rehetra amin'izao an'io izao. Sitrano ny fianakavianay Jesosy, sitrano ny ankohonanay. Miatomboka aminay nge io tompo fa misy zavatra mangidy any, misy zavatra masosotra any, mety misy firehariana koa ary any, misy filana mandeha any. Amin'ny anaran'i Jesosy misy ny anapahanay an'izany dia manapa-kevitra izay Jesosy zao andeha amin'ny fanahy zay andeha amin'ny fanahy tsy hatanteraka ny nofo. Eto zahay tompo hay mipratika an'izany hoe ahoana ny mamono ny asan'ny tenanay amin'ny fanahinao. Ampio amin'izany misaotra Jesosy. Andeha zay hody dia manao pratika ny fiainana mba tsy hisy naray aminay reto intsony azy hoe atory tezitra amin'ny fiainanay. Jesosy miasa ao aminay. Jesosy hitanao nge fa mora tenenina velona be zany fa mila anao zahay manampy anay, ampijoro anay, tsy hahatonga anay ho kivo. Jesosy hoe misy zavatra ataonay tonga dia misy mahasosotra be indray ao an-tranao. Jesosy ampio zahay, mila anao zahay, matoky anao. Ampio zahay anafay ananatra an'ireo zanakay ireo amin'ny tokony ho izy, ireo zandrinay ireo, amin'ilay sitraponao tsara hijoro amin'izany. Zareo fiainan'ny tokantrano tsirairay zareo izay mbola manana olana samihafa mety tsy fahampiana, mety aretina, mety faniriana lalina any anaty any dia tsy azo ilay izy dia mikika ao anaty ao. Tompo hoentinay ao anatrehanao daholo izany manahirana izany dia ianao nikasika, ianao no ampiseho anay hoe ve ianao miandraikitra hatramin'ny Antsipriany. Tsisy orin-javatsoa ny tokantrano tsirairay izay miaraka mianatra teto. Mankasitraka anao indrindra dia andeha amin'ny fiadanana izay izao antonononay amin'ny anaran'i Jesosy fa ilay fiadananao Jesosy mihoatra ny fahalalana rehetra izao no miambina ny fo sy ny hevitray ao amin'ny Kristy. Mankasitraka indrindra tompo. Amen. Amen. Mametraka anao ambany fiahiny tompo ary dia aza donona
mitotsika amin'ny heriny amin'ny 12 sasany efa misy fianarana ny fiofanana ho amin'izay mpanabe rehetra sy ny ray aman-dreny te hiofana miaraka amin'ny kely mahefa mahatra amin'ny ray sasany dia amin'ny 2 sasany feonam-piaino tahaka ny mahazatra. Tain'Andriamanitra tompoko.